Mbola sy tompivavy anterina ny araba zay efa naroso ny namana mpanao gazety tao anatin'izay tapany voalohany ny fampalalam-baovao zay eto kosa dia manasa antsika rehetra ampitiavana fanajana ihany koa anaraka ny fandarana l'invité du jour hatramin'ny farany araka ny fanafatarana antsika teo vahintsika ao anatin'izao fandarana zao andrimatoa eritina raha fanamezantsoa izy moa dia mpandalina sy mpamakafaka amin'ny tontolo ny zava-panahy miarabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano. Raba namana gasikara antifaliana indray no androsona eto amin'ny efitrano ny fampielezam-baovao ny Real TV makasitraka anareo ihany koa mandray sy mampivahiny anay eto zay inona fa dia misy zavatra ifampisarana indray matoa mifampiantsika miaraba ihany koa ny namana tia tokantrano sy manerana izao tontolo izao zay manaraka tsy tapaka itony fandarana itony limbaovao ty fandrosona ary dia tia mikarikaroka sy manamarina milafiny zavatra rehetra ihany koa ahita fahombiazana isika ary dia tonona amintsika ny fahombiazana any anatin'ny tokantrano tsirairay avy ihany tompoko. Mankasitraka anao ary misaotranao ihany koa nanaiky an'izay fanasan'izay androany tsika dia tena hifantoka bebe kokoa amin'ilay ataontsika hoe ny tsara ho fantatra ho an'ny fitantanana pirenena mety ho tafiditra ao ny fitantanana raha-mpanjakana ny maro samihafa eo anatrehany hetsika sy ny ataontsika hoe tetikasa ary ezaka goavana izay ataon'izao fitondrano zao ny fandaminana samihafa izay ataon'ny fanjakana ihany koa zany no ifampiresantsika izay anasanantsika rehetra ny tokantrano anaraka ny fandarana hatramin'ny farany araka ny nafatariny vahintsika teo dia anaovana kompatanana ihany koa isika rehetra any ampitandranomasina izay manaraka anay tsy tapaka isan'andro malaonja indrindra araka nambaraka teo eo anatrehany izay ataontsika hoe hetsika sy tetikasa ary ezaka sy fandaminana izay apetraka ny fanjakan'izay andrimatoa eritina raha fanomezantsoa ny anokafatsika ny adihevitra raha sitrakao dia tena hoe fanontaniana malalaka ary mahitsy ihany koa hoe inona ny tena atao hoe laharam-pamehana sy ny tena maika tokony hiazaka zany fitondram-panjakana androantsika miresaka sy ametrahana n'ilay antsotsika hoe fanjakana tsara tantana zany eto Madagasikara raha ny fahazahoana ho azy. Ya, misaotra ny namana gasikara mametraka izany fantaniana zany izy ity moa dia anjara biriky no entiny dia izay mba hananana ny fampisarana mametraka fantaniana ianao dia mba mamaly arak'izay hananana ihany koa izahay mba ho atao tolo-tanana ho fampandrosoana ity firenena ity hanomezan-tanana ihany koa ireo ray aman-dreny izay no heverina fa olom-boafidy matoky nametrahana andraikitra ampandroso ity tany sy ny firenentsika ity ary anasoa ny vahoaka inona no lahara-pamehana eo amin'ny fitantanana hovaliako zay rehefa aveo namana gasikara mamela ahy ianao anao 10 minitra kely somary miemitra kely satria misy fanontaniana ombeny ao anatin'ny fandaharana zay vahiny ny tenana eto moa zany zay hita amin'ireo mpanara-baovao sy mitondra ny commentairany satria dia misy mbola tsy mahazo hatreto le inona le zava-panahy le zava-panahy dia famohan-kevitra ao anatin'ny tontolo ny sitrapon'Andriamanitra zay no hitondrako baiboly mihitsy aloha androany hoe ao anatin'ity baiboly ity dia misy zavatra be dia be momba ny fiainana eto ambonin'ny tany zay tsy voatery raharaha-pirenena ihany fa mety ho raharaha-tokantrano raharaha-mpianakaviana resaka fitantanana toe-karena resaka fahasalamana resaka fiarahamonina resaka fahadiovana zay tany isainao rehetra ao zany dia hita ao anatin'ity daholo ka rehefa mba le mijoro eto ny tenanay namana gasikara rehefa mba hasainareo zany dia zay ohatrany tsy dia mahay an'le andralahy sasany zarazaraina moa ity andraikitra ity fa le mba anay zany dia le mbo mamoaka le zava-miafinato zay tsapa fa tsy mbola lany daty mbola manakery ary no heverina fa tena mbola secret sy lakle ny fiainana amin'izay ilana azy mihitsy fa saingy songadinina manokana moa amin'ny fotoana tahaka an'izao dia hoe ndao ilay tolo-tanana ho an'ny firenena no hozaraina tsetsatsetsatry atra zay namana gasikara satria dia ho an'ireo mpanaraka antsika any amin'ny page Facebook any dia hitany le fanontaniana fa inona le zava-panahy fa avaiza le izy no ny anarany taizany nikaroana zany tato zany le izy ka iny zany mba mission nay manokana
de hoentina miakatra ka ety izy iny ve ambony. nampianatena sa hoe nisy nampianatra ianareo sa Misy ny anarana de misy koa mampianatra fa misy ny ampianaran'ny fiainana de ianao koa manapirofo amin'ny dingana maro samihafa efa nylalovana de mitambatra ireo de mamoaka vokatra ka zay hoe rehetra mamaky an'ity ve azo antsoina hoe mpamakafaka sy mpandalina ny tontolon'ny zavatra miankina satria mandritry ty fandaratsika ty zao na Madagasikara de misy olona mihitsy miantso ny tenanay fa ray mitovitovy an'ireny pasteur reny mihitsy izy efa any amin'ny 5-7 taona ary misy koa efa navita namaky an'ity baiboly ty tsy latsaky ny 5 avy any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalypsy tena vitany fa nanome fanamariana mihitsy ty ray aman-dreny ty hoe le hevitra tsy azony le tia natongavana tsy azo fa de fantatra fotsiny hoe namaky baiboly zany fa ho anay mpamakafaka zany a de mahay mamadika mihitsy le hevitra ho fiainana andavanandro ho rafim-pitantanana ho rafim-pitiliana ho rafim-pikaroana ho rafim-piarovana zay ato anatin'ity daholo nefa ny ahitana an'izay zavatra ray ka miankina amin'le olona eo sy ny zavatra misy fa ho an'ny tenanay moa zany a de mba manana apahany vokatra zay atao hoe fikaroana sy dingan'izay de mba zao ifampizarana zay de zay ngambany amin'iny na Madagasikara iverina ato amin'ilay fanontanianao teo hoe betsaka ny hetsika ezaka dingana andraikitra fampandrosoana zay ataon'ny fitondram-panjakana tena manao zay ho afany za kosa aloha sa manakinana manamaibana ireny zavabita ireny fa kosa ohatrany zava-dehibe zay fanontanianao zay ary tsara ho fantatra de ny hoe inona ny lahara-pahamehana ao anatin'izy ireny satria misy fampandrosoana maro samihafa isan-karazany de hoe aiza ny fiatraikany inona ny vokany inona ny tena ilaina na maika angano mahalazalaza azy koa urgence misy tena ilaina ary tsy azo amaivanina important amin'ny fiainana andavanandro amin'ny raharam-pirenena amin'ny fampandrosoana fa misy le atao hoe urgent hoe tena maika na ho an'ilay firenena na ho an'ilay vahoaka na koa heverina hoe ho an'ny fitondram-panjakana io satria ny zavatra tsara ho fantatra na Madagasikara de miankina ny filaharany sy fipetrapetraka ireo zava-misy ireo no mety vokatra sy toyny ao ambadika ao a zay tsy azo amaivanina ka raha tsy hain'ny mpitantana na ny mpitondra mametraka an'izay lahara-pahamehan'izay ka izy fifamadiandreo a de izy fiatraikany eo amin'le firenena izy fiatraikany eo amin'le vahoaka izy fiatraikany eo amin'le fitondrana ihany koa na de efa mieritreritra manao zavatra be ary le fitondrana fa tsy tafapaka tany amin'ny ilana azy le zavatra tokony napetraka de izy fiatraikany ihany zay a rehefa aveo ka mivalony na Madagasikara de ny hitako hoe tena lahara-pahamehana ilaina daholo ny zavatra rehetra fa ny lahara-pahamehana de ny hoe zavatra tena ilaina ary makasika amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro ny zavatra mahadona ny fiainam-bahoaka manova ny fiainam-bahoaka misy fiatraikany eo amin'ny fiainam-bahoaka asa raha fantatra na Madagasikara na hitantsika mianakavy fa matoa zay misy fanozongozonana tamin'ny fitondrana tany aloha misy ady reny grevy filarana an-dalambe reny de vahoaka mitaraina zay ny ao ambadika reny vahoaka leona fiainana vahoaka kivon'ny fiainana vahoaka tapidalakale vahoaka manomboka mahatsapa tsy mahita tombontsoa amin'le fitondrana de iny mahatonga an'le hoe grevy filarana an-dalambe fanonganam-panjakana inona ny sary avoakany iny ny sary avoakany iny de hoe hitady olona mahavany olanay zahay hitady olona anasitrana ny problème anay zahay hitady olona ahafahanay mihinan-kanina isan'andro ray satria misy mihinana tapa-kibo misy mandro fotsy misy miady amin'ny fiainana fa le teo tsy nahavita azy intsony na nahavita amin'ny apahana de migrevy ny vahoaka any ka rehefa mametraka fitondrana anankiray na olom-bo fidy anankiray zany ny fidy na ny vahoaka de misy zavatra takiny aho hoe tiany mba endrasanay tia no ilainay mahavita an'izany ty olona fidina ity ary matateraka ny etaetanay zava-misy anefa na Madagasikara rehefa tonga eo le olona tsy haina fatany na tsy fatany zay fa manana ny programme anasany izy de alefa niaraka ny maizy azy fotsiny fa amin'ilay fotoana hitenenanay tahaka an'izao ndray ho anay mpamakafaka sy mpandalina ny mahita hoe
mety ny programa nasanao fa jereo lehilahy ara-pamena tam'izany vaninandro zany zay nampanatenaina andreo vahoaka ireo nitaraina andreo vahoaka ireo nampitomany andreo vahoaka ireo ary natonga andreo vahoaka ireo hoe ianao no apetraka eo ka ny feana Madagasikara dia ny vahaolana ho an'ny fiaina andreo vahoaka ireo ampangina ny tarainany ny tomany ny toloko ohatra resaka ara-tsakafo resaka arakasa resaka rary ny amin'ny fiainana andavanandro ohatra maromaro ny resantsika eto fampisongadina zavatra lehibe rehefa avy eo zay tsapana Madagasikara fa misy ezaka le olona ka rehefa tsy miasa izy na manao an'izay hoafany ary ny fitondram-panjakana tsy miasa ave moenao inana fa misy kosa tena tsapa hoe andrakitry ny fanjakana takiny ny vahoaka mila midonany amin'ny vahoaka mila fetraikany any amin'ny vahoaka fa endrasana le fanjakana tsy mety midona le izy dia ho tapitra ihany ny mandat fa efa manomboka kivo ny vahoaka manomboka reraka ny vahoaka manomboka efa tady isavorovoro ny vahoaka ary iny no miteraka an'le hoe filaharana an-dalambe rehefa avy eo dia nyresako teo hoe resaka ara-tsakafo ohatra nona ny vahoaka inona ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana raha ny baiboly nyjerena satria efa ndresako teo ty alohan'ny tenenako tamin'izany vanim-potoana rehefa niditra tao anatin'ny fitantanana ny fitondram-panjakana dia nisy ale manalatsaka avy any an-danitra tena hoe oro ny vahoaka dia sakafo indray zay azo isan'andro dia hoan'ny isan'andro na dia juste aza hoe sakafo sahaza isan'andro dia efa milamina aloha re vahoaka sanginy tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny zanak'Israely resaka tsy misy mana ho any an-danitra ntsony fanoharana zany zay fa mitaky an'le andraikitra hoentin'ny fanjakana hoe ahoana ny ampanginana andreo vahoaka matinao andreo inona ny amitetika asa-panjakana avadikitsika ihany manko le izy le mamadika alizy ho fiarahamoniny-tsika sy fiainana andavanandro azoro amin'le iainantsika andavanandro ohatr'izao taoriana kely indray rehefa reraka izy mihinana an'le hanina sahaza isan'andro dia mitady an'le mba omeo hena indray zahay zavatra midona amin'ny vahoaka foana inona moa ny anaran'iny efa nisy taona nanazavany teto fisondrotan-karama iny mihinan-kanina ihany izy fa ohatrany efa maivivy ny vavany dia efa mba hoe te hiovana indray tsy afaka miova nefa raha tsy misondrotra ny karama tsy afaka miova nefa raha tsy miova ny rafim-pitantanana isan-karazana zay miankina amin'ny fanjakana dia reny le tenentsika hoe mitaky lailahy ara-pamehana dia ny fijerena ny vahoaka isan-karazana any amin'ny resaka zon'olombelona sy any amin'ny resaka arakasa any be dia be na Madagasikara ny tratran'ity le hoe miasa dia tratrany tsindry azo lena sy ny tsirarana le olona tsy manana fahafahana iady le olona tsy manana fahafahana anohatra n'ilay patron ohatra fa dia efa karama enimbolana 5 volana tsy afa manoatra koa dia tsy miala amin'ny asa n'le olona kanefa tsy mba misy azo hitarainana ary tsy mba misy amin'ny merariny azy ahoana ny anokafana ary ahoana ny hijerevana ary ahoana ny amerenana ny rarino andreo vahoaka ireny iza ny adiny adiny iza no anohatra ny reto mpanao ny tsirariny sy mpanao tsindry azo lena ireto aiza ho aiza ny tokony hidiran'ny fanjakana amaly izany feo mitaraina rehetrarehetra izany zany na Madagasikara tafiditra ao anatin'le hoe zavatra mipaka eo amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny fiainana andavanandro zay tokony hojerena sombotsombony zay lazaiko aminao zay onoa manifikitika anao mantsy eritina raha fanomezany tsoa naverinao teo hoe le zavatra tena mipaika amin'ny vahoaka nasongadanao teo ihany koa fa hoe tranga tsy mandeha tena te ahintsy aminao hoe raha azonao valiana mivantana zany le fanontaniana hoe ohatrany ahoana ny fisehoan'ilay atao hoe tranga tsy mandeha zany raha tena hoe hoanina amin'izao zavatra iainantsika zao zany ny tranga tsy mandeha raha izay mampangitikitiky anao dia ny hoe iza ny amaly fitarainandreo vahoaka ireo fa mitaraina izy nona izy tsisy asa izy ary ny asa kely zay ananany indray aza mety voaozongozona aminy ohatra zany marika ny tsy fandehanan-javatra ary mety tsy hisy fitondram-panjakana samanao fitsapakevy-bahoaka ao anatin'izany zavatra zany milamina ave ny fiainanareo sa tsy milamina fa kosa lay trangan-javatra etsero hoe reny mivoatra amoron-dalana mitaraina fa tsisy toerana hivarotana intsony reny ny mpiasa voaroka satria mikatona ny orinasa tsy haiko na misy toerana ianonana izy reny na tsisy fa reny no marika fa nona ny vahoaka reraka ny vahoaka mitaraina ny vahoaka ary asa itsika milaza fa tsy mandeha ny fiainam-bahoaka raha izany mety ho sombon'olona reny dia maivanitsika mety olona vitsivitsy reny dia mety hozy tsika hoe tsy dia maninona fa olona vitsy mitambatra satria ary misy
ary misy ary koa misy ny fitambarany reny rehefa avy eo zay miteraka zava-doza na Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fitantanam-pirenena satria any anaty hetsika anankiray voavaly ny fanontaniana kay ve vahoaka be ary misy mampiasa an'le hoe 6% moa tsy haiko nataizany miaviny izy iny fa oziny sasa manao hoe reve de 6% fa ay vahoaka be any anatin'ny reny no anaporofona na Madagasikara hoe misy zavatra tsy mandeha ao misy zavatra tsy mipetraka ao ary reo olona reo mety namana tokoa taloha reo olona reo tena mifidy ary nametraka an'le mpitondra mihitsy teo aloha fa ndao ataontsika hoe mbola tsy tapitra ny mandat fa tena ny mandat maninona misy fivadiany zavatra ohatran'izany sahady zay tokony anaitra ary tokony hampametra-panontaniana hoe fa ahoany reto vahoaka reto de marina fa misy mpitarika misy mpanakorotana hoe mitarika vahoaka ikony fa ny vahoaka tsy adala zany ary ny vahoaka tsy manaiky ho rebirebenao fatan'izany fa efa misy zavatra tsy milamina ao zay de io ny manaitra hoe mila verina aingana jereo le zavatra takiny re vahoaka reo manao anazy mampirangorango azy raha hoanay makafakara-panahy moa ka mampiasa le mpiandriondry de lasa efa manomboka mitady mpiandriondry mitondra vilona maintso hafany ray ilay ondry fa tsy matoky an'le mpamahana azy teo aloha tsony fa tsy haina maina ny vilona na tsisy tsony na miloro sisa ny hoanina tsy ampy vilona le vahoaka de izany na Madagasikara no anaporofona hoe tsy mandeha le toedrara azy fatariny zany azy voapirofo zany ary trangany zavatra manaitra reny hitatsika reny de nitorohevitra omenay satria ny anay any am'le torohevitra foana na Madagasikara vonjeo le vahoaka sy trano aingana tsaboy aingana jereo le lahara-pamena so de misy zavatra azo ampandeferina aloha any so de misy zavatra tsy de mainky aloha any fa reto vahoaka ireto zay azo fatarina ihany koa na Madagasikara inona kay mahazo an'izy ireo sakafo ve sa rano ve sa fanafody ve sa anoanana mivantana mihitsy de any zany ain'ny fitondram-panjakana manao an'izany miliverenana tsy any an'le hoe leo fa jerena raha malalaka fa any an'le hoe tsy maintsy jerena fa maika any am'le hoe tsy maintsy vonjena so de ampididoza izy fiatraikany na eo amin'ny firenena na vahoaka na fitondram-panjakana zay na Madagasikara ka inona ary zany ny vahaolana na ataontsika hoe tolo-kevitra zany avy any aminao misy vahaolana ve na tolo-kevitra ary avy any aminao ny vahaolana de za mahita fa eo ampelantanan'ny fanjakana izy taona koa manko misy mametra-panontaniana ka inona ary ny andraikitra hoentinareo fa mitatata fotsiny ambony plateau eo raha tsika ny eo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana de mety tsika no mijery an'le hoe zao no anaovako an'io fa ny anjarana eto de manao tolo-tanana sy anjara boriky satria ny financement sy ny famatsiana sy nety manana rehetra amin'izany ny akamarony akoatran'izay efa mba ataonay na Madagasikara de ao amin'ny fitondram-panjakana daholo ka ny vahaolana de zao raha misy budget ao momba ny resaka fampandrosoana ny firenena de apetrahany amin'ny fitsinjarana sahady hoe aizany tokony atao mavesa-danja kokoa fanamboarana tetezana ve fanamboarana lalana ve sa resaka sakafo ve fanamboarana kianja manara-penitra ve sa resaka sakafo na sosialim-bahoaka na tombontsom-bahoaka de tsika misy tableau io zany alalana an'io na Madagasikara hoe ohatra ny efa tady irehetra ny témoin ato fa ndao hiazakazahana aloha de zany hitako hoe ao amin'ny fanjakana mamahan zany ary mahavany zany zavatra zany ohatra ihany koa le hoe tsy rary nisa-karazany teo mametra sampana na rafim-pitantanana manara-maso ahafahany vahoaka mahita ny hitsiny sy ny rariny ary anala ny fitarainany iaino ny alahelyny sy ny tebiteby ny arena afaka azy am'ireny tsirariny zay nylazaiko teo hoe tsindry azo lena fanaovana tsinotsinona famerenana ny lohan'ny karaha mampiasa sy ny zo ampiasany amin'ny teram-piasana rehetrarehetra any zay tokony tena hoe hidiran'ny fanjakana zay mety misy amin'ny apahany fa tsy misy ho an'ny olona rehetrarehetra na tsy fatany hoe aiza ny toerana misy an'izany de mba miena ary mba afaka ireo alahelym-bahoaka ireo na Madagasikara zay tena hoe mifanjakana no andrandraina ho tompon'izany zavatra zany fa anankiray asongadiko na Madagasikara ho toy'izay resaka sosialy zany fiainany andavanandro fa ty resaka fitsarany ty koa tafiditra ao anatin'ny zavatra mahakasika amin'ny fiainam-bahoaka io satria akoatra ny vary sy ny laoka sy ny namany rehefa tratrany resaka mandalo amin'ny ady amin'ny resaka fitsarana io ny vahoaka eny amin'ny fiarahamonina de ny akamarony no mitaraina saika resaka rarahana manam-bola saika resaka rarahana olona mahitahita saika resaka rarahan'ny olona manakatao sy matanjaka
tsy tafapetraka tsony ny tena rariny sy hitsiny ao anatin'izany resaka raharam-panjakana zany ary raha le vahoaka tsy mandady arona na Madagasikara no resahana dia ohatrany saika hitehiteny hoe tsy azo eteherana ny fitsarana, tsy azo itokisana, tsy de mipetraka tsony le sarina balansa be ery amin'ny devant amin'ny fitsarana ery le misy mizana be mitovy iny fa somary efa manao ohatran'izao iny raha fijery amin'ny fiainana andavanandro sy ny fiarahamonina na Madagasikara. Zay hitako hoe misy famerena, misy fijerena zay tokony hojeren'ny fanjakana satria vahoaka mihitsy ny tiako resahana eto na Madagasikara. Ny manakatao ane za tsy teny hoe olombitsy fa na maninona izy na maninona manakatao izy de mety, na mety ny fitondrana na tsy mety manakatao izy ary manakoanina de mety foana ny fiainany tsisy fiatraikany aminy zany zavatra misy zany. Fa za miteny na Madagasikara fa misy fiatraikany amin'ny firenena, misy fiatraikany amin'ny fanjakana sy ny fitondram-panjakana, ireo vahoaka maro be mitaraina tsy mety mahazo ny rarindreo zay mahatonga anay miteny hoe raha ao ny kitihana, raha ao no jerena, raha ao no alamina ka tafapetraka amin'ny toerana ho amin'ny tombontsoam-bahoaka de tehiteny aminao ana Madagasikara hoe amin'ny fifidianana manaraka aza mandamy vola be manao propagande fa efa azo antoka ny 70%. Io foana mantsy mifahavoazana ho an'ny olona hofidiana eo amin'ny fanaovana propagande mandany vola tsy toko tsy firohana de lany tokoa fa tsy voatsinjony hoe mbola afaka miditra deuxième tourany izy na fidonana faharoa na fitatanana faharoa de amin'ny alalan'ilay fitatanana voalohany assurena azo antoka zany zavatra rehetrarehetra zany dio zay kitio ane io de jereo ane reny fiainam-bahoaka amin'ny fiainana andavanandro reny zay zavatra kely fotsiny no kitihana de ny everiko na Madagasikara fa sady milamina amin'ny fiainan'le vahoaka, sady milamina ny fitondram-panjakana no madio eo amin'ny fiarahamonina no malaza ary azo antoka ny fitatanana faharoa deuxième mandat indray rehefa avy eo ao anatin'izay zavatra ray. Omariko ihany mantsy na Madagasikara satria izy io tsy voazao ary tsy voa tamin'ny androtsika izao satria ao anatin'ny fikaroana nataonay ao anatin'ity baiboly ity de mipoitra ao daholo tsika izao zany atao hoe mpanarakefa fa be dehibe ary efa misy tamin'izany vaninandro rano zany hoe fitsarana tsy marina, fitsarana mitongilana, fitsarana tsy mijery vahoaka. Ohatra zao tsika de miresaka mety fantatry ny mpiaino atsika fantatrao ihany koa ty tantara ty hoe Josefa, tantaran'ny lehilahy anankiray hoe Josefa zay nampidirina tranomaizana tamin'izany fotoana zany mpanampy atrano tao anatin'ny tokantranoilay atao hoe Pôdifary. Tsy de ovakiko eto angamba akoatran'izay tsy maintsy vakina fa ny olana tamin'io raha namana io zay azo lazana eny mpanampy mahatoky, mpiara-miasa mahatoky ary raha ohatran'izany ny mpiasa rehetrarehetra ao tokantrano mety ho tafita daholo ny patron rehetrarehetra ary androso ny orinasa fa ny olana tamin'ny ranamana tamin'izay fotoana zay niadiny lalovan'ny ranamana de raha i patron be lasa miasa fa madame patron taraiky ao an-trano de taratara tamin'ny Josepha ity madame patron ty ary midrokodroky iny isan'andro Josepha hiaraka aminy, hiaraka tory aminy, hiaraka aminy tsy mety ranamana tsy na noho izy moaboay kely azy fa mivoalaza ny tenin'Andriamanitra de natoky natahotra an'Andriamanitra izy de tsy mety nanao an'izany hatramin'ny farany. Ndray andro nefa zany tamin'izany koa nefa nisy fanolanana ary nampome tsy lehilahy na olana fa vehivavy no forceny raha mato tao ampandrina satria tsisy piasa tao an-trano de miforceny tonga de hotoloma teny ampandrina ranamana hiara andry aminy, hiara atory aminy, hivady aminy fa tsy mety de lasa nandositra azony tamin'ny ranombonakanjo de le akanjo sisany tavela teo ampandrina de tonga ny vadiny mazava ho azy raha namana efa miorakoraka ny atokotany misy olana ao an-trano afa baraky ramatoa ny ramatoa nataony tonga aloha saika ny olana taty io izy fa tiany akanjony de hitanareo an'izao tonga koa le ramose de tiany akanjony naninona ny olona ohatrareny nampidirinao tato an-trano sy ny ohatran'izany olona tsy mahay miaina nefa le zandry kely milamina madio ara-pitondratena fa ramatoa mihitsy ny tsy mahay miaina. Tsisy resaka, tsisy dinika fa tonga de nampidirina aponjy tsy nandalo fitsarana ny resakitsika eto na Madagasikara. Tsy nandalo fitsarana, tsisy fanadiadina fa rahany manakatao de ny hoe ampidiro any tsy mila fitsarana na Madagasikara. Baiboly ny resantsika de ozy ny hoe nenareo baiboly efa lany daty fa lany daty ve am'izao vaninandro zao zany resaky zany tamin'izany nefa nisy an'izany fa am'izao koa nena Madagasikara misy an'izany hoe olona tsy mandalo fitsarana nefa manana ny rariny madio tsy manana dossier maloto fantanina mipetraka de hoe tsy hita atsy takatry ny fahaizan'ireo mpitsara nanao femianana ve mamantatra hoe iza ny diso
na izany meloka. Ary raha natao ve ny fikarohana tamin'ity Josefy ity dia tsy ho hitany marina hoe tsy manatsino io lehilahy io fa raha matoa mihitsiny tsy mahay miaina. Tsy manatsino io lehilahy io fa tira madamy ty mihitsiny tsy ampy fitiavana dia mipiasa ny naolana. Fa nakaiza le fitsarana. Ary nahoana ny kely sy ny tsy manatsiny foana no aletika ary anatin'ny tranomaizina ary raha mpitsarana zany na Madagasikara zay no heveriko hoe misy fandaminana tokony ho atao. Raha mpitsarana zany na Madagasikara zay no heveriko hoe tokony ho averina satria ny vahoaka, ny majinika, ny tsy manam-bola dia tratrana famaizana ohatran'izany any ansehitra rehetra sy ny tontolo iainana ara-piarahamonina misy any. Tsy indray mandeha tsy indroa fa tamin'izany vanandro any ty nga mba hovakiako ty anankiray ty. Izany atao hoe Paoly apôstôly zany tamin'izany vaninandro zany a ohatr'izao le tantara vakiko kely aloha dia amin'izay mazava tsara. Asan'ny apôstôly toko 420 andininy 420 zao le vakany teny ato. Rehefa afaka andro vitsivitsy izy dia tonga Félix sy Drosila vadiny vehivavy jiosy dia napaka amin'ny Paoly izy ka niaino azy nitory ny finoanan'i Kristy Jesosy. Ary raha nitorony amin'ny fahamarinana sy ny fahononana sy ny fitsarana ho avy izy dia raiky taotry Félix ka namaly hoe mandehana aloha fa raha malalaka dia hapakanao indray aho. Sady nanantena koa izy omeny Paoly vola ka dia napaka azy matetika izy ka miresaka taminy. Ary rehefa afaka roa taona dia Porcio Festosy sy no nandimby an'i Félix. Ary Félix tia azo sitraka tamin'ny jiosy ka dia mbola navelany mpifatotra ihany i Paoly. Trangan-javatra pisy zany na Madagasikara zay ao anatin'ny resaka raha-pitsarana nanaovanay fikaroana hoe kay zany tsy izay olona rehetra midoboka any an-tanymora na any an-tsefa dia meloka na maloto. Fa ohatran'ity tantara novakitsika ty teo zao dia hoe tsy mifanaraka amin'ny hevitry le mpitsara i Paoly dia mbola nitazominy ihany io mpifatotra tao an-tranomaizina. Dia hoy izy hoe nalainy matetika ozy izy ary nananteny izy hoe mba homena vola. Io le resaka kolokolo io. Kanefa Paoly tsy manam-bola nomena azy. Kanefa Paoly tsy nanaiky mihitsy ny anome vola azy fa niandra ny rariny tao. Dia i Paoly niletika tao anatin'ny tranomaizina foana. Dia nisolo koa ny mpitondra sy mpitsara dia navoaka indray le dossier momba ny Paoly. Fa hoy izy hoe tia azy sitraka sy tia azy voninahitra teo amin'ny fiarahamonina dia mbola navela mifatotra roa taona ihany Paoly tamin'izany vaninandro zany. Any na Madagasikara no mahatonga anay hoe rendrika ny vahoaka, manantena fafana ny vahoaka, manantena ny mpitondra vaovao ny vahoaka, anova, anafaka izany mampitaraina, mampitomany, mampitoloko amin'ny fiainana andavanandro zany. Ka na be dehibe aza ny azakazaka ataon'ny fitondram-panjakana fa le marary an'le vahoaka tsy voakasika tsy voakitika dia azagaga fa atsy ho atsy dia ikomindray le vahoaka, igrevindray le vahoaka, ho avindray ny fanonganana sy ny fandravana. Ary izy fetraikan'izany any amin'ny toy ny tendra manaraka rehetrarehetra any a vahaolana na Madagasikara tafiditra anatin'le fanontaniana teo inona ary ny vahaolana. Vahaolana misy fanatsarana azo atao ny rafi-pitsarana. Avereno ny fitsarana mahitsy sy marina, atazomy ny fianiananareo mpitsara dia rehefa marina dia marina. Jereo aza asiana ambony sy ambany hoe mahantra sy manam-bola satria na tiany mpitsara na tsy tiany mpitsara efa malaza amin'izao vaninandro zao na Madagasikara ny hoe raharaha manam-bola ny fitsarana, raharaha manan-katao ny fitsarana. Noho izany raha te adio ianareo, raha te ho tanteraka ianareo, raha tiany fitondra fanjakana androso tsara laza eo amin'ny fitantanana izy dia misy zavatra ilaina verina ao amin'ny rafi-pitantanana io a porofoy fa tsy manam-bola olona io fa manana ny rariny dia afaka. Ary porofoy fa na manam-bola azy olona io ka nanao ny tsinety dia mandray ny vokatry ny nataony. Zany ny ilaina verina na Madagasikara. Raha na vola koa manko izy ity sy kolikoly. Fa za mahita na Madagasikara azo ny mpitsara atao no mitady vola raha ohatra ka izay ny tena olana aminy ka tena tsy afany mihitsy dia zao zay meloka saovy mandony vola tsy haiko asiana pourcentage ve hoe 5%. Ka rehefa meloka le olona dia asaovy mandony vola ilainao fa misy olona ne tena tsy problème aminy kirakira miliara zany anaovana sesiboly, anaovana kopaka isasana, anapoahana afera anankiray ka maninona moa ry mpitsara raha manao ny asanareo madio nareo ka rehefa tratra fa tsy rariny izy dia izy mandony taxa rehetrarehetra lany tao anatin'ny fitsarana iny.
ary mbola mampalahelo ihany koa na Madagasikara dia ny hoe misy olona tsy nieritreritra hiditra fitsarana fa vokatry ny roiroy sy ny gidragidra ohatr'ireny dia mahazoko vocation dia miakatra fitsarana. Na tiana na tsy tiana na tsy meloka aza ny olona ray na Madagasikara matetika dia tsy maintsy midépense mitady avocat, tsy maintsy mivarim-pananana raha te ho tafavoaka amin'ny fitsarana fa tsisy fitsarana afaka tsotra fotsiny amin'izao raha tsy resaka vola na havanao azy io dia ohatra nefa zay ny tena masaka. Za mieritreritra na Madagasikara hoe rehefa tratra ny olona anankiray fa izy ny meloka dia asona ramboursena daholo ny dépense ny olona, lany andro, lany fotoana ary nanajanona ny asany nandany vola tamin'ny fitsarana tsy fidiny io izy tsy fidiny zay mahazo azy io satria vokatry ny adalany tiranamany ty ohatra na tonga ny olona niakatra teny amin'ny parquet najano ny asa najano ny rarahana ary mitady vola sy ny sambotra izy ka rehefa hita fa izy kosa meloka asona rambourseny daholo na ny amin'ny fanjakana na ny amin'ny mpitsara na ny an'reto olona tsy manatsiny reto dia alohany daholo miampy ny sazy zay mbola sahaza ao anazy no heveriko ngamba na Madagasikara fa mandamy zavatra ny zavatra ohatr'izany ary afahana mitsinjo ny vahoaka anjara boriky kely mba hifampizarana tolotsaina amin'ny fitondram-panjakana satria zany ndaindray mieritreritra na Madagasikara hoe fa zavatra farana avy any andafy ary vely andaminana n'ity fireneny ity vao milamime kanefa zavatra ohatr'izany anie na Madagasikara azo idirany azo atao azo amahana olana za miteny aminao fa azo vahany ireo dossier rehetrarehetra eo ary mieritreritra hoe misy olo-marina be dia be tokony hampandroso fiarahamonina sy anatsara ny fiarahamonina any an-trano maizina any fa voahidy any rahalahy amin'izao fotoana izao satria miandro fitsarana tsy manana problème izy madio ny dossier any fa miandro fitsarana roviana re zany vao atao antsoavy ny ataonay jereo ny vahoaka avereny ny fitsarana marina rito tsara natahorana Andriamanitra ary jereo ny ranoan'ireo vahoaka ireo sy ny ranomasony sy ny fitarainany ary any amin'ny sehatra hafa ianao mitady ny tombontsoanao raha tsy maintsy zay ny resaka satria miasa ianao tsinona ka mitady an'izay alamina arak'izay mba mametimety azy ao na Madagasikara. Miary etina raha fanomezana tsy nitapahako mihitsy ianao satria zava-dehibe ary malalaka le fanontaniako mantsy amin'le firenena sy le laharam-pameana ny mangitaeta ny vahoaka mihitsy no mifampiresantsika tao anatin'izay rehetrarehetra zay mandeha nefa ny fotoana efa misasakasady ny fotoanantsika fa ny tena manitikitika zany dia hoe inona ary no mety ho zavatra na inona ny zavatra mety miandry ny fanjakana anankiray tena manome ohatra satria meno an'le resako teo mandray ohatra ny tamin'ny fotoanandro ny zanak'Israely ny zava-nisy tao anatin'ity baiboly zay vetinao ity zay ampifandraisina amin'ny zava-misy amin'izao vaninandro iainantsika zao inona ny zavatra mety miandry ny fanjakana iray ao ambadika ireo fitantanana izay ataony eo amin'ny firenena anankiray raha ny famakafaka sy ny fandikana zay vetinao mety hoe tena mezaka mafy le fanjakana fa inona kosa ny zavatra tena miandry azy tokoka ny zavatra miandry azy dia hoy izy ny fitenenana zay manao hoe zay afafin'ny olona ny tsinjainy mamafy zavatra tsara izy na Madagasikara dia hijinja zavatra tsara mamafy zavatra ratsy izy dia hijinja zavatra ratsy mahay mitantana sy mahay mametraka ny lara-pahamena sy ny rafi-pitantanana samy hafa izy dia izy ihany ny ahitany vokatra ao anatin'izay zavatra ray fa raha sanatria manao kitoto manao tandrevaka ary mieritreritra zay aloha zao nihatra dia anay ny fanjakana dia manomboka manao kitoto ary manapatra fahefana sy mandeha amin'ny fahaizany sy mifahalalany fotsiny fa tsy mijery an'izany atao hoe lahara-pamena sy ny zavatra ilaina sy mimaika sy ny namany zany misy fiatraikany io na Madagasikara ka hoy zay na hoe inona ny zavatra mety mitranga ny zavatra mety mitranga eo am-pierinasy eo ihany izy dia efa fantatra milamina ve izy eo am-pierinasy eo sa misy tebiteby sa misy zavatra tahorana sa misy zavatra mampitahotra ao anatin'ny tontolo ny asany eo ihany io dia efa fantatra na Madagasikara manaraka eny amin'ny fiarahamonina eny ihany koa dia efa hita hoe milamina ve mivahoaka dia mitony ve mivahoaka dia tena tranquille tsara ve mivahoaka manao anatin'izany fitantanana zany sa manomboka efa misy feo ary ambadika ary hoe fandrahonana hony e grevy io ne fanonganana hony na fanjakana fohy be io na ambara tonga pahefana io reny ny andrefesana azy zay misy fiatraikany eo amin'ny fanjakana vokatra reny zavatra mitranga reny na Madagasikara zay vokatra zay zavatra rehetrarehetra zay any amin'ny valim-pifidianana zavatra mitranga ihany koa raha mety ny ataonao lany ianao amin'ny fiodonana manaraka any amin'ny deuxième mandat fa raha sanatria tsy mety ny nataonao dia mailomailo fa any amin'ny 6% sy 8% sy ny 15% any ny toedra raha ivoaka
zay mety hivoaka amin'ny enatra lehibe sy fafambaraka lehibe anao ao ambadika izay fotoan'izay a zay nieritreritra fa netiny nataonao nandritra ny 5 taona nterenao tao ny vahoaka de hoe mety io fa ny amin'ny fifidianana mivoaka amin'izay 6% 8% gagy ianao hoe fanga zany asisa tao anatiny zany ny zavatra mety hiandry ny fitondram-panjakana na Madagasikara ary raha lany ray izy satria nainy aina voapirofo zany fa tena tiany vahoaka izy ary nainy tatana de izy ny vahoaka iny mbola tianay io laninay io fa raha sanatritsy zay de efa mitady olona vaovao ny vahoaka ary mitady fanjakana vaovao mamenatra ihany le faresena am'ireny raindray na Madagasikara de ny tena mampalahelo sy ny zava-doza de mba niasa ihany mba nanompo firenena ihany mba nanao zay ho afaka ihany zay tsy ao anaty baiboly ty ohatra lazaiko ty fa nisy teto amintsika fa niraharaha be lasa sesitany rehefa avy eo na manao sesitany ny tenany tsy tamany tsy afaka miaina malalaka eto am'le tany sy ny firenena mba niainany mba hoe malagasy de iaina eto Madagasikara fa tsy fantatra na misy manenjika na tsisy manenjika na enjehny eritreriny fa tsy tamana eto mikorotana ny fiainany lasa sesitany ary mijaly vita mpitondra maromaro mitratra nandalo an'izany na Madagasikara ary zay voadondona rehetrarehetra tsy mahay miaina teto amin'ny rafi-pitondrana matetika de ohatra mitratra an'izany hoe mandositra tsy tafapetraka eto atoeran'izany mafy ane zay ary ozy le olona anankiray zay hoe tena tsy hay zay fiainana ho any an-dafy ihany fa hafa ihany mihinana mofo gasy eto Madagasikara tena manimanina ody ianao fa tsy afaka mody reny na Madagasikara de ao ambadiky ny fitondrana sy ny fitatanana sy ny fahaizamaina sy ny tsy fahaizany aina daholo zay ampitandremana sady mpitondra ny hoe tsy eo ianao akory androany de manao zay tanykibo fa tsy njovona ihany hoe inona mety zavatra hitranga ao ambadiky ty andraikitra ny mena ty ao ambadiky ty toerana zay azoko androany ty inona ny fahendrena inona ny fahaizan'ny aina ahoana ny fomba hitatanana izy ty mba hitsonjovana ny apitso sy ny rafakapitso de mampalahelo na Madagasikara fa azo-porofona am'ireny hoe mpitondra teo aloha isan-karazany fandimbo reny fa de vingavingain'ny olona tsy ananan'ny olona antitra au lieu de tokony hoe ajaina fa ray aman-dreny pirenena fa tsy niavin'ny olona tevatevain'ny olona zany na Madagasikara zavatra mitranga daholo zay antony tao aloha tao daholy miankina ny zavatra nataonao tao aloha tao daholo mahatonga andreny rehetrarehetra zany ny zavatra miresaka zavatra tao aloha mantsy ianao a tena na titsika na sy titsika ny tantara zany no hijerevantsika ao anatin'izao ady hevitra zao ty andray ohatra kely raha sitrako eritina raha fanomezany tsoa misy an'ireo mpitondra zay azo lazaina fa tena hoe nanao zay azahoany toerana fotsiny na hoe azahoana seza fotsiny zany a natanireny fampelezan-kevitra isan'ny tokony reny a rehefa tonga teo amin'le toerana nefa nisy tsy arak'izay tena hoe noeritreretan'le vahoaka azy a misy ihany koa hoe tsy arak'izay nampanantenainy tany amin'ny fampelezan-kevitra no zavatra mitranga inona ary no tokony ho ataon'ny vahoaka manoloanan'ireny a fa inona ihany koa ny lesina azo tsoahan'ny mpanao politika na mpitondra manoloana an'izay tranga izay tsy voaindray tsy indroa fa matety-piavy a eto amin'ity Madagasikara mamontsika reny na Madagasikara lay hoentin'ny fitenenana manao hoe tsarain'ny tantara na tsarain'ny karatra propagandy afaka manakopakam-bava ianao fa na tianao na tsy tianao tsy maintsy anao pratika ianao ary anao sur terrain ianao eo ane vao tena izy ary azadiny fa reo vahoaka tsy haiko na mpanantenaina na nofitahana na ny hoe verina hoe hovonjena ireo reo no hitsaranao ary reo no hifanandrina aminao amin'izany vaninandro rary ka ny lesony de be dehibe nefa hita teo amin'ny fitondrana ny eritreritra fa hanao zavatra zay kosa alohany izy fa tsy arak'ilay nampanantenaina le izy lasa kopakam-bava de azadiny fa tsy anaiky an'io ny vahoaka tompoko tsy manaiky an'io ny vahoaka ary misy sampana marobe ratsa mangaika be dehibe miaraka manangana tambajotra tsy anaiky an'io fa ny fotoana fotsiny no endratsany hoe rovina fa na hoela na hoaingana mipoka io na Madagasikara ary isy fetraika an'io na Madagasikara hoe inona ny lesona tokony raitsy ny vahoaka zahay zany ry vahoaka matoa mampianatra ny zavatra ohatrany tony de tsy te hanatsiny manala ny adidinay zay satria taloha samy tsy nahaina ny olona hitondra firenena fa de ohatrany hoe zay mahitahita de hitondra firenena nefa tsy fantany ahoana le fitondram-pirenena tsy nahay ko ny vahoaka fa de hoe zay mahay mandahateny rehetrarehetra de ino zany fidinay fa izy kosa mahay miresaka tsy mahay tsy mahalala na ny teo ny ala na ny any avelany voahiditra na ny atoerana de manaonao foana asa midiso fanantenana daholo ary totika ny firenena
ka miafatray de ny hoe ny izarana ny zavatra tahaka ny tony de alalana hoe ka izany no mpitondra mendrika hofidiana manomboka zao de olona ohatrzao sy ohatrzao sy ohatrzao ary farafakely manana an'izao fatakarana fahendrena rafim-pitantanana indrindraindrindra fa ao anatin'ity resaka taktika sy teknika sy puritelna ity zay mbola tsy mamitaka mandraka androany resaka ao anatin'ny tontolon'ny zava-panahy lesona ray sy mpitondra aperinasa de ny hoe ka izany navoandry rahalahy teo aloha bangan'ity tsy ampyanyity ny lesona mentsika tamin'ny fandarako teo aloha na Madagasikara ny rahantsika te de le hoe équilibrage tsy nahainy nandanjalanja zay nahavoa mpitondra tany aloha de nidarapika izy na de navita zavatra be ray sy roa matanjaka aza tsy nahatafapetraka azy teo fa le kely sy maromaro be deaibe taty tsy vita no nampiongana azy teo lesona tokony ho raisy mpitondra perinasa sy ny stafiny sy mpiara-miasa aminy zany hoe zalahy tandremo le lesoka rehetrarehetra tandremo mikototo rehetrarehetra lesony zany satria zany navony teo aloha de tsisy isafidy hivarina am'izany tsony ary ze mbola te hiditra de tokony mandray lesona hoe raha hiditra eo a zany ahoana ny fomba hiatrehako azy inona ilaina ananako inona ny tokony eo ampelatanako inona ny tsy tokony ho ataoko intsony zay mety efa saika nataony ary mety ozy hoe zao mifanao antany aloha de naka modely fotsiny de hoarana nefa tsy naomby zany ilaina savaina aloha amin'ny fotoana fa raha tafapetraka zany ratsana rehetrarehetra zany a ka irosy ianao de mandehana fa tafavoaka ianao mety io ary mandeha io ny vahoaka tsy voafitaka intsony tsy diso fanantenana amin'ny safidiny tsony tsy diso adresy amin'ny safidiny fa tena mipetraka tsara hoe reto mifepetra manana maso mijery manana karazan'ny fitiliana de hitan'zay ka raha io le olona ho apetrany eo fa nanaraka an'ireo fepetra eo tsy voafitaka zany izy na Madagasikara ilaminy io voavady ao le trangan-javatra mampalahelo hoe valifaty tsy maintsy voatery greve hoe ilahatra an-dalambe tsy ny namany ary zany fanambo amin'ny fitondram-panjakana hoe tsisy tsony ny fidinana an-dalambe fa misy io rehefa tsy tafapetraka ireo zavatra isan-karazany eo na Madagasikara mahinanao an'izany tsy maintsy jerentsika le ho avy raha ohatra ka miteny ary ianao hoe mba tsy ho tratra nataony teo aloha ny fanjakana am'izao fotoana zao a ny fanotaniko zany de hoe mety misy zavatra tokony ho tandremana na tokony ho atahorana le fanjakana na le fitondrana ve amin'io resaka hoe fitantanana raha-mpanjakana na fitondrana firenena izay ataon'io a sa hoe izy aloha mitondra izy ny fanjakana eo a de samy afaka manao zay tiany atao izy a misy azy amin'atao hoe tsy refesy mandida ny fanjakana anankiray a ao anatin'ny fitantanana inona zany ny tokony ho tandremany na tokony ho tahoran'ny fanjakana zany rehefa tonga eo amin'ny toerany atao hoe mpitondra na mpitantana ny firenena izy misy zavatra tokony ho atahorana na tokony tandrema ny mpitondra fanjakana ve zay le fanontaniana tao sa ve hoe so de mitsatra ohatran'le nambaranao teo mantsy hoe tsy nanao équilibrage nataony teo aloha ihany tsy refesy mandidy izy de manao zay tiany atao tsy haiko na Madagasikara fa raha ny fahalalana taloha aloha de hoe ny vahoaka hony zany fanjakana zany ny vahoaka ny andre manjaka fanontaniana mipetraka hoe tena mbola ny vahoaka ve le fanjakana am'izao vaninandro zao fa raha mba fahazahoana azy ndray de ohatra ny hafa mihitsy le vahoaka am'izao vaninandro zao sy le fanjakana mba takatray zany aloha am'izao vaninandro zao de hoe le mpitantana le manam-pahefana le olom-bo fidy napetraka teo reo zany zao no lasa fanjakana am'izao fotoan'izao fa tsy le vahoaka andre manjaka intsony tsy haiko na diso na marina zay teniko zay aloha fa zay mba fijeriko zany tsy haiko na nanomboka taizy izy io no niovana nanomboka taizy eo no mipetraka le fanontaniana le mpitantana angamba nitondrako azy fa tsy le vahoaka intsony satria le mpitantana amin'ny fanjakana mba fantatro de hoe misy zavatra tokony ho tandremana ve be de be na Madagasikara ny zavatra tokony ho tandremana ary mila rovan'ny mpitondra fanjakana fa tsy mety hoe zay zao ny etra de anay zay tiana ianaovana azy tsy mety zany hoe zay zao ny etra tsy mahalala anay angaha tsy mety zany hoe ataoko mahita aty tena eo tokoa ianao de afaka miteny an'izany fa raha pitso raha afaka pitso ho adininy zany karazana atao hoe vavatsy ambin'izany na Madagasikara na fihetsika tsy voahevitra any ary tsy nindretrarehetra kosa aloha fa za de mahita hoe misy tena tsy mahay miaina misy tena tsy mahay maka toerana ary misy tsy mahalala ny antony nipetrahany eo amin'ny toerana io de manaonao foana ka tafiditra ao anatin'izany na Madagasikara hoe misy zatra tokony tandremana ve tokony ho tandremana ny fanapara-pahefana tokony ho tandremana ny fanapara-pahefana tsy ampy fotoana atsika fa
tanisaiko ambava eto fotsiny zay atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ty any amin'ny bokin'ny Estera toko 7 any azontsika tia tokantrano amarininy zany ary raha mba te handroso koa tsika mpitondra fanjakana na tsy hainao azy ny amaky azy de mba asovy raisiny sekretera anao de azavainy aminao amin'ny fotoanandro fa mba zaraiko eto fotsiny aloha le toko sy andininy zay misy an'le lesona raha mitovy ny baibolitsika de misy an'izany eo anatin'ny baibolinao ao an-tranao de ndao aloha hiaraka makafaka sy andalitsika fa ny fanaparam-pahefana de ahitan'ny mpitondra fanjakana loza amin'ny fotoana tsy apozina sy tsy eritreretina ohatra amin'izany bokin'ny Estera toko 7 andininy voalosiny toy andretrarehetra any zay tsy hovakiko fa nisy mpitondra fanjakana anankiray teo zay nametraka olona matoky prime ministre atao hoe Yamana no anarany tsy zava-dehibe amin'ny Yamana lay toerana nametrahana azy tsy zava-dehibe eo amin'ny Yamana le hoe tafiditra mpitondra fanjakana fa ny zava-dehibe taminy de hoe za zao ny tonga eto de ataoko mahita daholo zay tsy manaky ny hevitra rehetrarehetra de nametraka rafitra izy anaika azy sekoaka eo anatrea ny vahoaka rehetra sy ny firenena rehetrarehetra fa izany atao hoe Mordecai sy ny fanjakany jiosy zany zay tsy afaka mekokoka fatany amin'ny zavatra tsy maripotitra na fanjakana azy nanao an'io tsy netiny ekoaka na Madagasikara tsy nanaiky an'izany rafitra zany na de prime ministre voafidy aza io prime ministre io fa nanda mafy teo no namoaka didy io prime ministre io ary miteny tany amin'ny lehibe hoe misy tokony olona atao amin'ny firenena mikomy tsy mety anaraka ny didim-panjakana tsy mety anaraka ny baiko ny fanjakana ary manao tsinotsinona amin'ny fitondram-panjakana ka raha mety aminao mpanjaka moa tamin'izany fa amin'izao androtsika zao izy no filoham-pirenena raha mety aminao mpanjaka de zao hoaringana tsy hoe saziana tsy hoe gadraina mety mbola pahanambaratongana sa zany zany fa hoaringana tena vonona misy famonon'olona zany hoe tena hokapaina hoaripaka eran'ny tanàna mihitsy ze fofopofona jiosy rehetrarehetra miaraka amin'ny lehilahy atao hoe Mordecai io fa zava-doza na Madagasikara tsy resaka rafi-pitantanany zany fa fanapara-pahefana fa rehefa mivavaka teo ny natonga ny Estera ny teny hoe ataoko ahoana mijery ny loza anjo amin'ny fireneko zay loza tsy rariny ary tsy hoe adalàna fa zo fototra maha-olombelona de resaka raha-panasy fifandraisany amin'Andriamanitra ny tsy nanekeny any prime ministre io ekoaka aminy fananajany Andriamanina izy fa nenjehen'ny fanjakana izy tamin'izany zay le fanapara-pahefana zany fa tao ambadika ilay hetsika nataon'ny Estera zay lanjany herin'ny vavaka ihany koa misongadina ao anatin'izany de tafiditra teo anatrehan'ny mpanjaka ny famangin'Andriamanitra zay nampivadika zava-dehibe teo amin'ny tantara fa ole de lay jiosy Mordecai no aringana fa ile prime ministre io no naringana tamin'izay fotoan'izay ary maty ny fomba famonona olona tamin'izany de antony amin'ny hazo lavabe sady alaina baraka hitapoko hitam-pirenena ary endrikendrehina fa mpandika lalàna kanefa tsy zany ny marina fa fanapara-pahefana ny zavatra nisy fa rehefa nazava zay nazava na Madagasikara de i prime ministre io ndray no navadika ilay mpanjaka ny antona teo ambon'ny hazo nalaina baraka no vonona zava-dozy zany mety hoe ohatra sy baiboly nitondrantsika azy de ohatrany hoe tantara efa lany daty zany fa misy amin'izao vaninandro rao zany na Madagasikara hoe olona manana maizy azy ianao malaza ianao olona ambony ianao fa tsy ahoana mitotrongy amin'ny tany ifiterana zavatra matsiravina enao mpifeh-vahoaka sy mpanapaka mpapiditra vahoaka any an-tranomaizina sy any amponjy reniray nivadian'ny tantara za mieritreritra na Madagasikara hoe tokony andiny tena ihany reo karazana ambaratonga-pahefana tamin'izany tany aloha tany zay fijery aingana de tratra mivaly faty politika angamba de nampidirin-dralany an-tranomaizina na hoe le fanjakana mihitsy rangano ohatrany manapatra fahefana de samboriny daholo tena mety ho izy zay fa za mieritreritra hoe sao de le tsy rariny nataonao tamin'izany vaninandro zany de mitaky aminao aty aloha aty sao de misy olona nanaparanao fahefana tamin'izany vaninandro rany de tonga ilay fitenenana anankiray zay manao hoe mitody tsy misy fa ny atao no miverina andairana ary misy fiatraikany any aminao le izy rehefa avy eo inona koa ny zavatra misy na Madagasikara faharoa fijoroana ho tompon'andraikitra raha ianao zany no tompon'andraikitra raha ianao zany no mpitondra fanjakana raha ianao zany ny olom-bo fidy mipetraka eo amin'ny toerana io de raiso ny andraikitrao ajoroy ny hevitra ny eritreretanao hitondrana ny firenena tsy ratsy ny namana tsy ratsy ny mpiara-miasa fa tena mijoroa hoe za no adin'ny vahoaka
ary zany nanome tokony vahoaka dia ray izay andraikitra zay. Inona zava-misy na Madagasikara? Tao koa zany atao hoe Daniel zany any amin'ny bokin'ny Daniel zay tsy voavakintsika eto fa lavabe raha ho vakiana. Rehefa nanangana gouvernemanta ilay mpanjaka atao hoe Darius tamin'izany vaninandro rano, dia nanangana tsy haiko na 20 mirala tamin'izany vaninandro rano, dia nafinaritra ny mpanjaka io nasiany mpanompon'Andriamanitra niarany kondo tao, nasiany mpanompon'Andriamanitra hiara hitatana ao zay fatany tsara fa misy zavatra miafina sy fahendrena lalina ny amin'ireny mpanompon'Andriamanitra reny. Fa ilay gouvernemanta tamin'izany vaninandro izany zay misy akolafiny mivaky roa nanana ny heviny nikonokonina tao ambadika ataony nahita hoe ndaoranga eliminetsika ty Daniel ty ary akisakany ty fa ohatrany tsy mety ty ary tsy mitovy amin'ny fijeritsika ty nanangana lalàna ry zareo ary tsy nahita zay empanganan'ity Daniel ty dia nametraka rafitra hoe andao amoronatsika lalàna izy. Dia inona ny lalàna natao? Zay mivavaka rehetrarehetra ivelan'ny fivavaha-panjakana, rafitry ny fanjakana dia ho atsipy any anatin'ny lavaky ny liona. Natao rafitra dia natao lalàna tany amin'ny ora farany sonian'ny mpitondra sisa ny andrasana. Izay tsy azo kitikitiana intsony satria efa tapaky ny gouvernemanta, tsy ratsy raha zay ny fomba fiasa. Fa ny olana na Madagasikara dia ny hoe tsy tafajoro tamin'ilay mampitondra azy ilay mpanjaka, tsy tafajoro tamin'ilay mampitondra azy ilay filoha voafidy mbahoaka ary manana ny heviny hitondrana ny firenena, fa voahodiny reto staff sy ny gouvernura manodidina azy reto le hevitra tsara sy mampandroso ary namorona ny karazana hevitra fitediavana tombontsoa, karazana hevitra fanavakavahana olona, fanaovana tsinitsinina olona, famitena ny zoan'ny hafa. Dia nahita olana fa nanaiky ary tsy maintsy nanao soni ilay mpanjaka tamin'izay fotoan'izay ary dia natsipy-tany anatin'ny lavaky ny liona ilay Daniel zay neverina fa mba mpiara-miasa sy olon-kendro tamin'izany. Teo koa ny nanaporofon'Andriamanitra hoe tsy ekeny io lalàna io. Teo koa ny nanaporofon'Andriamanitra hoe tsy izy io rafi-pitantanana io satria tao anatin'ilay lavaky ny liona ny voaka ny didim-pitsarana ary namana Gasikara fa kay amampanompon'Andriamanitra nyity olona ity fa niendrikendrehana fotsiny nakombon'Andriamanitra mivavany liona tsy nakasika any Daniel. Teo ilay mpanjaka voatonga sainy hoe kay zala reto ny bevonany, kay zala reto ny namorona lalàna fatany, kay zala reto ny manao tetikady andringanana ny Daniel fa tsy mety aminy nefa zany mba mifidy any Daniel tao. Dia nanaonao foana nanaiky tsy fidiny ilay mpitondra hoe io ny tapaky ny gouvernemanta, io ny tapaky ny ministra, io tapaky ny vahoaka, nefa mety tsy tapany tamin'izany vaninandro rano fotsiny ihany koa. Dia nanaiky tsy fidiny tany nivoaka ny didim-pitsarana kay tena fivavahan'ny Daniel ny tena marina. Ay tena ty Daniel ty tena mpanompon'Andriamanitra, tsy lany liona ary tsy nakasika azy ny liona, vadika andray ny didy. Fa zay nanipy any Daniel rehetra tao anatin'ny lavaky ny liona natsipy tao anatin'ny le lavaka rehefa avy eo. Ono pasteur Hertine raha fanomezantsoa tena tiako ararotana aky satria ohatra meno an'le fanazavanao zany za mbola mandaitra sy misy ve amin'izao vanim-potoana iainantsika zao 24 tsika io miresaka any amin'ny testamenta taloha mantsy Daniel sy ny tantarany lioan'izay izay lazaintsika hoe vokatra vokany izay mety hoe atonga ny olona anankiray zany atahotra na tsy atahotra zany raha tsoroka le izy mbola misy ve amin'izao vanim-potoana iainantsika zao satria maheno an'resaka kapoka ny anarany io dia famaizana todiny natao dia hoy zany hoe mbola misy ve sa tsisy ny lavaky ny liona mety tsisy na Madagasikara hoe tsisy lio azany tsy hoe rety koa mirediredy amin'ity baiboly ity fa fanontaniana mipetraka misy olom-bo fidy ve afaka miriary fotsiny amin'izao vaninandro zao hoe nanao ny adalany dia afaka tena malahelo na Madagasikara mahita an'ireny hoe olona manana maizy azy tamin'ny fotoanandro mba mpiara-miasa akaiky ihany, mba nanompo tanin-drazana ihany, mba niara-miasa. Fa rehefa nijereny zalany dosie dia nisy tsirariny io ny tao. Dia rehefa nisy tsirariny dia tsy misomasoma koa ary tsy miantra ny fitsarana sy ny fitondram-panjakana fa miditra tranomaizina, tomany ny fianakaviana, mitomany ny fiarahamonina ary mampitsingerina ny asa rehetrarehetra vitany sy ny nataony hoe mba miasa ihany ane izy mba mpiara-miasa ihany mba namana ihany fa mivaly ny fitsarana any aloha izy zay ny didy zay ny lalàna tsy haiko na misy na tsisy na Madagasikara
fa misy lehilahy lehibe mitomany am'izao fotoana zao. Misy manam-pahefana manana amin'ny maizy azy am'izao fotoana zao voageja ka raha iandra lavakiny liony ianao ka hiteny hoe tsisy ka tsy atahotra fanapatra fahefana de hoy zay hoe ataovy ary de andramo azy. Ary izy io na Madagasikara tsy hoe le fitondram-panjakana na le olona no teanaonao an'io fa io misy zavatra manenjika hoe nataonao tsy maintsy manenjika anao de fitaovana fotsiny sisa le zavatra manapoka azy fa na tianao na tsy tianao nanaonao foana ianao tao aloha tao de tsy maintsy enjehiny io. Nanaonao foana ianao nampijaly olona natondra olona tamin'ny tsirariny ianao nampahory olona tamin'ny tsirariny de na tiana na tsy tiana amin'ny fotoana ny andrasa na ianao matina aretina na ianao ny matina loza tsy ahoa tsy ahoana na jinjainao ny vokatry ny nataonao any anatin'ireny tranomaizana hoe nivery ny zoma olombelona anao ka raha niteny ianao hoe mbola misy na tsisy tsony na hoe mbola mandaitra na tsy mandaitra izy reny na Madagasikara aminay olona manana maizy azy ve ianao de mihidy sesy tany any ivelany tsy afaka mody eto tany raza nefa mba navita soa teto amin'ny firenena fa misy kapoka ao ambadiky reny misy tody ao ambadiky reny misy zava-doza aretina mitaiza atsika eny mijery ty avelana Madagasikara de hoe manana maizy azy reto olona manambola sy manakazy reto fa misy aretina mitsika any anatin'ireny zay tsy fatany fa vokatry ny tody nataony ka raha iteny eny hoe mbola mandaitra sy misy hoe tena mbola mandaitra olona Madagasikara fa raha soroana mitandrema de mandehana fotsiny mahitsy ary mandehana amin'ny rariny sitsiny de manaova ny soa de ho asoaviny ianao. Inatry efa mametoromarika moa teknisianina fa efa tapitra ny fotoana fa tokony ndaimbava aloha raha sitraka ao fotsiny milohan'ny tena marana antsika satria efa tapitra le fotoana rarotina ihany koa ny fahatongavanao eto niteraka resabe mantsy teo le resaka hoe fiarahany mitovy fananahana fanambadiany lasa milana mivavy samy vavy mba te antany kely fotsiny eritry raha fanomezany tsoa hoe manao ahoana ny fijerinao mihoatra amin'ny fijerin'ny hafa zany raha mahakasika an'io tontolo io arina ihany koa no mety iseho sy zany raha ohatra ka hoe tena miatra eto Madagasikara zany trango zany topoka. Vaovao iraisana moa io fa tsy haitsika namorona azy na Madagasikara fa de ataontsika tsetsatsetsatry tsiaritra samy manana ny fijeriny aminazy io samy manana ny fijeriny de misy moa reny efa nanao fanambarany reny fa amin'ny akapobe na Madagasikara raha zany ho antaninao de tafiditra ao anatin'ny zava-doza ho an'ny firenena izy io hatramin'ny andron'izany vanim-potoana ary tsoroko fa mbola hatramin'ny androny ankehitriny satria raha vao miresaka olona mitovy fananahantsika hoe hifanambady de tonga de mampatsiavy atranony atao hoe sodomita ary raha vao miresaka sodomita tsika de ao le resaka Sodoma sy Gomora nyravana tamin'izany zay tsy resaka alatra tsy resaka fitsangajangana tsotra tsy resaka hoe fiainana tsy milamina nandringanana azy fa tena io fitondran-tena anankiray io hoe resaka sodomita tamin'izany vaninandro rano fanambadiany lahy samy lahy vavy samy vavy nanjaka atao de tezitr'Andriamanitra raha vao miresaka amin'izay tsika de fatezeran'Andriamanitra na Madagasikara ny ao ambadika izy io ary tsy zava-doza tamin'izany vaninandro rany ihany fa ho zava-doza manodindona de amafisiko le tenin'io le efa akaiky ny farany efa akaiky ny farany rehefa io ny tanteraka eto ary zava-doza hiatra eto satria isy fandringanana sy fatezeran'Andriamanitra eto ho avy le fatezerana anankiray ary tamin'ny andro Sodoma sy Gomora na Madagasikara de hoe tena firenena ray manontolo naringana fa mety tsy mbola tonga amin'izany de ozy ny olona tsy maninny fa maninona safidiny olona ny sakatsakanany inona nidiranareo amin'izany fa tokony andingitsika na Madagasikara na ny aitana na ny tondra-drano na ny arety mandringana na mosary maneran-tany efa kapoka sy fatezeran'Andriamanitra vokatry ny fahotanany ireny ka raha tsy zavatra hafaitranga ve tsika de niteny hoe mbola malalaka mbola mety sy ny ohatran'izany amiko na Madagasikara zava-doza io ary pozina ho an'ny firenena io raha miresaka tsika zao asan-dahalo de tafiditra ao anatin'ny zavatra anankiray tokony fongorana ny asan'adahalo satria fanetry be ny firenena raha miresaka tsika aretina zao de tena ady iraisam-pirenena ny coronavirus fahavalo-pirenena ary fahavalom-bahoaka mandringana vahoaka sy mandringana firenena ka za mahita na Madagasikara fa tafiditra ao anatin'ny fahavalo-pirenena mety arendrika firenena amin'ny lafiny maro samihafa ny fanomezana vahana tsy fanokafana an'izany anjaka eo amin'ny tany sy ny firenena anankiray satria Andriamanitra mihitsy nikapoka an'io firenena io ny tsy nitekarena sy ny lafiny isan-karazany eto amin'ny firenena mipotika fa ny fiainam-panahy ny firenena mihitsy mipotika raha vao io ny tafiditra sy mahazo vahana eto ka ono eritiny raha fanomezany tsoa lizy manko misy adevitra amin'ny teny hoe le olona miaina sy ataontsika hoe te hiaina an'izay tontolo zay de manambara mihitsy hoe manana ny zonay zay
ary zay tokony mena zo malalaka ohatry ny olona rehetra zay mitaky ny zony a ka ny fanontaniako hoe tena isan'ny zon'olombelona zay tokony hositrany ary ve zay zavatra satria meno anao zany tonga de hoe manda akitro rano ary manozona n'le firenena mihitsy a raha toka miatra ito amintsika zany zavatra zo tokony homena ve io na mpangalatra aza na Madagasikara te hanana zo aloranga zahay angalatra fahazasamborona de ozy manko le fanazavana teny amin'ny fiarahamonina iny mana hoe olona ohatra tsika ihany reny tsy tokony ahilikilika tsy tokony atao tsinitsinina tokony jerena fidina riavana ny zavatra ekena ahafantarina ny voka-dratsiny sy mifetraikany ho avela ely eto amin'ny tany sy ny firenena tsika nena Madagasikara tsy haiko na mitovy amin'ny fijery amiko ianao fa voany nilatsaka iny moa mbola misy teny anankiroa hoe marina diso ohatra ny tsy mivoaka tsara ny arsevekany katolika sy ny namany moa de nanao fanambarana mihitsy any mipaziny radio Don Bosco any hoe nanao fanitsina fa diso iny a karazana montazina moany ny olona ny vaovao iny fa tsy papo zany nanao an'iny tsy de hidirako loatra zay tsy de ho avoakako loatra zay zavatra zay ka ny zavatra tsy de anindra hoe marina na diso zany le izy fa le zavatra misy zany a tsy tafiditra ao anatin'ny laram-pahameana ozon'olombelona voizina tsy hotohanan'ny fitondram-panjakana tsy hotohanan'ny fiarahamonina zany ny mpanao ratsy hoa te hidongo ny zoany mba hoe aza elingeleniny zay fa aloha anao ratsy de hotohanatsika ve reny fanaovany ratsy reny a amotika firenena apiely ny aretina hitondra zava-doza zany ambarako zany fa raha ty resaka sodomity miatra de fatezeran'Andriamanitra tsy tokony tsy vorona ny atra eto ambonin'ny tany de ometsika vahana ve reny ny tena marina azy raha tafiditra ao anatiny hoe ty azy tsika de hoe inona ny fanafody hitsabona zay tratra fa le resaka mandeha mantsy na Madagasikara de tsisy fanafody tsisy fitsabona fa elo izy anara-po lo izy mba hanao de miamorongatra izy io miamorongatra tsy haiko hoe niafina ve izy teo aloha fa zao izy no menavana de mipotra zava-doza le izy na Madagasikara ary napiatrehitra farany satria ohatra ny efa hitako te hamarana ianao de ny hoe tamin'ny andro Sodoma sy Gomora de hoe fanakaiza ny fiangonana nakaiza ny fitondram-panjakana nakaiza ny fiangonana zokony sy fiangonana zandriny inona no nitranga tao am'le firenena fa olona valo sisa ny vaovontsy tao rehefa naringana valy tsy matanjaka fa valy mangozoozo de ilota menakavo sisa ary na de mivoaka tao ary lota sy mianakavo mbola toetra matsiravina satria mbola ny zanaky lota ndray nanambady an'ny lota le toetra ratsy tao am'le tanàna ihany mbola nety mivoaka tao mba tafavoaka hony zany fa le fiainana sy le toetra tao mbola zava-doza ringana teo ny nampametra-panontaniana na Madagasikara hoe fahoana ny fianak'izy io zay miainga tamin'ny ray sy ny roa sy ny telo no lasa firenena ray manontolo ringana zay tafalatsaka tao anatin'le fandrika mieritreritra na Madagasikara hoe misy le safidy de misafidy le olona te hanao azy tsotra fotsiny de mba hany ananinanina any fa nieritreretiko de hoe mivadika lasa didy ve izy io satria manomboka hoe ho akatoavina any am-piangonana hony zany manomboka hoe ho ekena ho amasinina ny sofina rano anatin'ny fiangonana hony zany de alako ny lainga fa mety laingy ty ary mety tsao hoe ao arina kely eo zany zay tsy makatohan'izy io de ho sazina na fiangonana na fiarahamonina na ohatrany mety di zany fa tsao zany angamba ozy tsy marina zany fa nandinika tamin'ny andro Sodoma sy Gomora de hoe le eroetiny ve ny matanjaka de babatra amin'ny karazam-piangonana sy ny fitondram-panjakana razoina zany ny tantara de ny karazany olo-tsotra olona ambony manana maizy azy tratra daholo matory ingan'le fandravana ny mpitondra fiangonana mpitondra fivavana mpitondra fanjakana tratra daholo matory ingan'le afo tamin'izany vanandro any akoatra lota menaka inona ny eroetiny io fa zava-doza io zany eo anatin'izay zavatra sa ve hoe mivadika didy de tsy maintsy manaiky an'io daholo tsy mahazo financement ony zay tsy manaiky an'io ary raha tsy diso na Madagasikara efa nisy disadisa teny amin'ny resaka anteny miera-pirenena izy io hoe fandaninan'izy io zay misy adihevitra ohatran'izao fanambaran'ny papo zao ko hoe marina tsy marina zany hoe fa mandeha foana zany io resaka io ary mivezivezy any izy io zay mampiaia hoe inona tokoa ny ao ambadika le izy inona ny tiana tongavana inona ny zavatra mitranga za aloha tonga de miteny hoe miomana fa na zao aza tsy zakatsika maika fa ny ao ambadika ao raha mandeha any de ohatra ny olona manota rehetrarehetra tompona andraikitra amin'ny tena ny tsirairay fa hoe fanjakana ve fiangonana ve lehibe ny firenena manera-tany ve ny akatohan'io de io zay hoe miomana de nitediava zay sitrihan'ny lohany de samy mamonjy ny tenany fa
ho avy ny fahatezeran'andriamanitra ary iny manakatona ny tantaran'izao tontolo zao araka ny tenin'ny soratra masina hoe rehefa tafiditra ao amin'ny fitoerana masina na ny ampiangonana ny fahavetavetana nandringanan'izao tontolo zao dia ity fahavetavetany ity dia mandany amin'izay izy manavitra ny tenanareo nareo fa ho avy ny fahatezeran'andriamanitra zay ny hevitro na Madagasikara aloha tsy ampihinana analana fa mpahasamanana ny heviny io iny moa mba fanarara ohatra ny fatongavana vahiny sala am'izao tapitra ny fandarantsika tapitra ihany koa ny fotoanantsika etiana raha fanomezan-tsoa misaotra anao mankasiraka anao ihany koa nanaiky ny nasainy ny fandarana l'invité du jour asa ndray mava farany ngamasisy farany na Madagasikara anakatonantsika azy mialoha amin'ny veloma dia Antsoavo mbola azo avotana ny firenena azo iverenana ny rafitry ny baiboly tsy misy kilema manome karazana fitiliana toromarika fananarana taridalana tsy mamitaka izy ity ka raha iverenantsika io dia mbola misy fanantenana lehibe ho an'ity firenentsika ity Antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana zay mieritreritra hitondra fanjakana mila olona mpanompon'Andriamanitra sy ara-panahy ary matahotra an'Andriamanitra ny fitondram-panjakana mila tandremana ny fihinanana mambolona mba tsy io ny saretindray no mitarika omby zay mihitsy ny lesona tamin'izy dia manko na Madagasikara raha vao tsy mahay mpitondra dia ny saretindray no mitarika omby fa tsy ny omby mitarika ny sarety ny olona hoentina reo mpamparatonga mpahefana ambany reo ndray no mibaiko ny mpitondra hoe zao ny zavatra misy dia le mpitondra ry mihanahana any ambony seza fotsiny potika rava zay vao taitra taoka hoe fananininy zaty reny zany mila dinihina tsara daholo mbola misy zavatra be dia be azo iverenana izahay dia manolo tanana vonona iara-iasa vonona ny olo-tsaina vona anambara ireo karazana zava-miafina sy fitiliana mahasony tany sy ny firenena koa dia miankina amintsika moa manokatra varavarantsika zava-dehibe zay ary mahasosy mahafinaritra vonona izahay tsisy ko moa zay dia mba mamafimafy eny amin'izay azo amafazana eny zahay dia mba vahomana pomeritreritra na Madagasikara takotra angambany mametraka ny mandra-piona mandra-piresaka amintsika mianakavy mirary soa ho antsika mpitazana mpijery ho an'ny firenena ray manontolo sy ny fitondram-panjakana dia mbola tsofina rano aefa be amin'ny fanapahana saotra Andrial TV ray manontolo sy na Madagasikara zay miara-miasa natotosa amin'ny fandarana saotra tompoko mankasiraka tompoko isaorana ihany koa isika rehetra tany tokantrano anaraka ny fandarana hatramin'ny farany mandrapitafa tompoko veloma tompoko